Amin'ny ankapobeny dia saika ny taranjalaza olana na ny problème no nampanano sarotra n'ireo mpiady natao anatin'ity fanadinam-panjakana Cepe ity. Raha ny sakafo indray dia tsy vitsy tamin'ireo ray aman-dreny no nisafidy ny anatitra sakafo an'ireo zanany teny anivon'ny foibem-panadinana teny. Ny sasany aza moa dia tsy nivoaka ny efitrano fa dia tao ihany no ny sakafo atoandro. Ny akamarony ihany koa anefa dia nisafidy ny ivoaka kely ny efitrano fiadinana mba ahafahany saina misokatra toy izany ihany koa ny vavony ahafahana miatrika indray ny fanadinana ny tapakandro ariva teo. Isan'ny maro ny tarainandreo mpiadina nandritra ny tapany maraina ny fanadinana tamin'ny laza adina olana na ny problème. Nisy ny laza ny andron'ny sy sarotra nisongadina tamin'ny tantara ihany koa ny anaran'ny filoha nitondra tamin'ny taona 3 sy 700 ka hatramin'ny 5 sy 700 izay nitondrany ny filoha Didier Ratsiraka. Tamin'ny SVT aloha sary anankiroa, indray appareil digestif du poule dia indray pour avoir l'eau potable. Inona no tena hainy la? SVT, connaissance visuelle. Tantara zao mahaiko. Sarosarotra ihany. Inona no tena sarotra? Le problème. Connaissance mamoramora. Nanahoana ny examen tao? Net. Inona le tena nety, inona no tena indritra? SVT. Ny akamarondreo ray aman-dreny no nisafidy nanatitra sakafo an-janany ary ny inona teny tokotany-pianarana ihany ialana amin'ny mety fitorotoroton'ireo mpiadina ka hiteraka fikorontanan-tsaina. Rehefa izy raha entina monty dia aloky anatin'ny sakafo. Ny akoho, trondro, lasary karaoty, saika ireo karazana laoka ireo no tazana teny ambony lovian'ireo mpianatra. Laoka izay safidin'ireo mpiadina avokoa raha ny fanambaran'izy ireo. Koa satria indray andro ihany ny fanadinana Cepe, miala sasatra izany ireo kononga madinika fa ny fiatrehana ny fanadinana ara-panjakana faharoa na ny BBC indray no tanterahana manomboka ny 7 ny volana Jolay ka hatramin'ny 9 ny volana Jolay ho avy izao.